Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente Ny tale général ny ACM nitompona ndraikitra voalohany tamin'ny fidiran-dravalomanina teto raha ny fanazavany mpisolo vavan'ireo mpiasa ny ACM miisa 4 voafonja any Antsiranana. Ankilany mila manaiky ny mafy lohany rajonaromampiany ny ravalomanina marika hoy ny Prime Ministre androany raha nanontaniana mahakasika ny toany raharaham-pitsarana. Boina iray sy attirer iray no fiaramanidina roa vaovao ny kompania mpitaterana Air Madagascar tsy mbola fantatra ny vidiny raha ny fanazavan'ny ministra mpitantanam-bola sy ny teti-bola. Araka izany, alohan'ny faran'ny taona no tonga eto an-tanindrazana ilay ATR raha toka ny volana janoary ny Boina. Etsy ankilany 20 ireo tsy fahatombana tsy ivoan'ny Madagasikara ao anatin'ny listra be ny vondrona Eoropeana raha nitatitra avy any Bruxelles. R10 miliara hoy ny ministera, 20 miliara kosa hoy ny mpanjaka sy ny taranak'andriana no mbola ilaina anohizana ny fanarenana ny rovan'ny manjakamiadana. Tahaka ireo raraha-goavana rehetra teto amin'ny firenena, mijano tsy ambaratelo ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika izay tena namaindrova. Ankilany, milaza ny ministra ny vakoka fa hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fiambenana ny rova hafa manodidina ny renivohitra. Tsy hanao fanadihadiana momba ny resa-bola sy ny kolikoly avolenta nalaza teny amin'ny anteny miram-pirenena ny Bianco. Tsy nisy pirofo ireny ka tsy afaka mihetsika izy ireo raha ny fanazavan'ny tale général ny Bianco androany. Natery ny pahalalana kosa fa ny fanambarana amin'ny onjam-peo sy ny gazety aza dia ahafahana manokatra fanadihadiana. Any ivelany, ny volana novembre 2024 no rosa amin'ny fifidiana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ny mpifidy ao Burkina Faso. Hatreto, tsy mbola milamina ny famindram-pahefanana eo aza ny fidiran'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fanelanelanana. Rava androany ny fifampiresahana. Aiza kosa e? Nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine. Ahoana zay? KOLO TV ve jerenao io? Iaia. Manao koa zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva koa. Azansary zany ianao tao tena qualité. Numérique, taloha TV ihany hitanao tao. Fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regardons mieux. « 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres,
TOL, retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Sokavit Randoutapen 020 22 682 28 033 11 256 63 Sokavit Randoutapenak. Très sincèrement à votre service. Ny ray novembre ka hatramin'ny raika amin'ny telopolo décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur iSense. Tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavam-be. Fisarihana ny raika amin'ny telopolo décembre baolay ny tsara trano. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabine. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy izy tiany indray ny tokantranonao amin'izao takariva izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampalamba avao ny fahitalavitra ny KOLO TV hoentina manokana ihany koa ny arahaba ho an'ireo mpanaraka ny fahitalavitra ny amin'ny faritra tahaka ny Toamasina izay manaraka ny fampalamba avao ny fahitalavitra KOLO TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA na feu ny feu ny mazava antsinanana. Manambahiny ihany koa isika amin'ny tianio ity tsy izany fa ny pasteur Andriamandroso Rakotomaniraka izay talen'ny LC na ny Institut de leadership chrétien iresaka amintsika ny mahakasika izay toeram-pampianarana ambony izay fa mialohan'izay dia idirantsika vetrany aloha ireo vaovao nisongadina tamin'ny tianio ity teo amin'ny lafiny politique. Mila manaiky ny mahafloa ny era Jonary Mampiany ny Marc Ravalomanana ho ny Prime Ministre mbola mila fandinihana kosa ny mahakasika ity raharaha ity raha ny fanazavana noentin'ny KOLO Roger androany voatontony indray ny anarany tale général ny ACM James Andrianalso ny tena no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fidiran-dra Valomanana teto raha ny fanazavany ny mpisolo vavy ireo mpiasa ny ACM miisa 4 voafonja any Antsiranana mahakasika ity raharaha ity hatreto tsy misy tompon'andraikitra ambony voasaringotra amin'ity raharaha ity fanadina hoentin'ny herinirana rabary. Ny herinandro lasa teo no voasambotra ireo mpiasan'ny ACM 4 nolazaina fa praitikombakomba tamin'ny fodin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mpiambina tsotra ny serana mpiara-manidina ny Antsirabe ireto olona 4 ireto raha ny fanazavany fianakavian'izy ireo. Ny tompon'andraikitra avy aty Antananarivo ihany koa no mampahafantatra ny fahatongavan'ny fiara-manidina ny toerana. Aérodrome Antsirabe aloha ny azavaina tsara aminareo ihany fa aérodrome tena ohatrany hoe tsy aérodrome satria na fitaovana ara tsisy ninninao jiro ara tsy misy ao amin'izany aérodrome Antsirabe izany. Fitaovany mpiasa dia telefônina ny anazy amin'ny persona no ampiasainy dia tsy mahafantatra izy hoe isy roplanina ho avy ao raha tsy ny aty amin'ny Foibe aty amin'ny ACM Antananarivo aty zany no miantso miavizandry zareo hoe isy roplanina ho avy ao amin'izao. Fitoriana avy amin'ny Italian'ny ACM nefa no nahavoaroiroy ireto mpiasa 4 sy ny filoha teo aloha Ravalomanana ireto. Tsy mitombina n'ity fitoriana ity ary ny Italian'ny ACM no tompon'andraikitra voalohany raha ny fanazavan'ny mpisolo vava ireto mpiasa 4 ireto. DG zany lazaina fa fonjaina koa nefa le DG le tena tompon'andraikitra tsy fonjaina fa izy no milasaka mpitory dia le ity raha fanomezan-tsoa mahery indray no lazaina fa tale solon'ny DG hoe DG gadrany edego dra mampalela ny zany zavatra zany ahodina fotsiny misy diversion ataony lehibe any ACM zany amin'io raharaha io fa izy ny tena tompon'andraikitra voalohany fa zay fotsiny fantatray dia avoay tsy misy atakandro ndreo olona rehetra izay voafonjareo na hatramin'ny président Ravalomanana ary. Ny alatsinainy teo no nambaran'ireo tompon'andraikitra fa amerenana ireto mpiasan'ny ACM 4 ireto eto Antananarivo saingy hatreto mbola voafonja ny Antsiranana ireto farany. Ny mikasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana kosa ny antony famitorana taorian'ny tsy nandraisan'ny fitsarana ny toerana ity raharaha ity. Mbola tsy nisy vaovao ofisialy ihany koa mikasika izany na efa niezaka nanantona ireo tompon'andraikitra amin'izany aza ny mpanao gazety. Mila manaiky any era Jonary Mampiany ho filoha aloha Ravalomanana Marc hoy ny Prime Ministre. Zany dia zavatra eretreretina miaraka amin'olona maro ny olona betsaka ao ny président de la République no tena
ary eo voalohany ary raha zareo ao manaiky fa misy président voafidiny vahoaka dia efa zava-dehibe zay ahafahantsika mandroso efa misy gouvernementa zay navoaka ny président miaraka amin'ny premier ministre miaraka amin'ny président zay voafidiny vahoaka ary izay no hitondra ny baolina. Sarotra no azo ny fanazavana avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mikasika ity raharaha ity. Mbola manjavozavo avokoa ny momba ny marina rehetra mikasika izany. Ifanilian'ireo ministera isan-tsokajiny ny famaliana ireo fanontaniana. Andrasana izay tena fanambarana ofisialy avy amin'ny filoham-pirenena mikasika izany. Efa nilaza ny tenany fa anidiny varavarankely ny tany-tandalana hirosoana ny fampihavanam-pirenena. Ny praiminisitra kosa nefa etsakilany mbola nanamafy fa tany-tandalana i Madagasikara. Inona no ambadika izany? Fampihavanam-pirenena tahaka ny ahoana no tian'ny filoham-pirenena apetraka? Fa tsy mazava ny andiny maromaro amin'ilay volavolan-dalàna momba nisa tamin'ny fiainan'Antananarivo, Sainte Maria ary Nosy natolotry ny gouvernementa na ireo mpahalalana na ireo solombavambahoaka dia efa samy nanamafy izany avokoa. Tsy mazava ohatra ny tena andraikitra ireo sokajina be ny tanàna roa eto amin'ny commune Antananarivo. Tsy mazava ihany koa ny tena tanjon'ny fanjakana amin'ny fanasarana ny daty hantanterana ny fifidiana ireo be ny tanàna roa ireo. Ery ny Indra-Rapariatrany. Isoroana izay mety korotana no antony nanasarana ny fifidianana ny be ny tanàna ny boriboritany enina sy ny be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy atao mitambatra ao anatina indray andro ny fifidianana n'ireo be ny tanàna ny commune ny boriboritany enina eto Antananarivo sy ny be ny tanàna ny commune tokana Antananarivo renivohitra. Satria ny antony dia efa traikefa niainana fa sahirana isika malagasy rehefa mampifangaro fifidianana toy izany. Raha tsy ahivina nefa tsy vao izao no nisy fifidianana roa samy hafa natambatra amin'ny andro iray teto Madagasikara. Ny 20 volana Desambra teo ohatra dia natambatra ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ireo solombavambahoaka. Ho an'ireo mpandinika politika hafa kosa nefa dia paikady ihany ity ataon'ny fitondram-panjakana ity. Sarotra ho an'ny HVM ny fiainan'Antananarivo sy ampandanin'ny olony eto ka io no hevitra mahomby indrindra. Atao be ny tanàna enina ny eto an-drenivohitra ary aorian'io no ataony fifidianana ny be ny tanàna iray ombonana. Raha ny voarakitry ny andininy fa 770 amin'ny volavolan-dalàna tian'ny gouvernementa olan'iny io. Tsy misy anefa ny daty mamaritra hoe firy volana na firy taona aorian'ny fifidianana ny be ny tanàna enina no ataony fifidianana ilay be ny tanàna iombonana. Izany hoe afaka atao vetivety izany ary afaka atao arak'izay daty faritan'ny fanjakana. Anana tahala ahafahana manao ankajy politika araka izany fitondram-panjakana raha tsy araka ny heveran'izy ireo azy ny voka-pifidianana eto an-drenivohitra. Fa ahitana andininy maromaro tsy mifanaraka ihany koa ilay volavolan-dalàna momba ny finjaram-pahefana avy amin'ny gouvernementa. Ny andininy fahasivy ohatra milaza fa ny be ny tanàna ao amin'ny boriboritany no miandraikitra ireo tsena sy ny kianja fandraisana lanonana ao amin'ilay boriboritany. Ny andininy faha-20 indray nefa dia milaza ery ambany fa ny be ny tanàna ny commune dia manana anjara feno amin'izany ihany koa. Afana araka izany ny adihevitra eny Tsimbazaza momba ity raharaha ity. Fa ny oalina eto amintsika no fidiany ireo mpitsara ho mpikambana ao amin'ny Cour internationale de justice any La Haye isan'ny manana kandida. Amin'izany sika eto Madagasikara dia ramatoa Arvony Eugénie Liliane izay mpitsara efa ntaonany maro isan'ny fantataza ihany koa izy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny raharaha momba ny zon'olombelona sy ny fifandraisany iraisam-pirenena. Androany maraina nampiantso masovio maromaro ny ministra ny raharaham-bahiny niezaka nandresy lahatra amin'ny fampandaniny ity kandida antsika ity eo amin'izay CIJ izay isan'ireo nasaina manokana tamin'izany ireo masoa ivody mpikambana maharitra ao amin'ny firenena mikambana rao ny fanampanazavana. Anio no isafidy izay hoe membre ny Cour internationale de justice, les juges ny conseil de sécurité satria indrometona zany izy azafady indrometona dia avy eo dia au niveau ny assemblée générale. Isika zany manana olona madame Liliane Arvony izy zany efa nioraka zao dia zay zany miady farany faradoko ty ataontsika ity zany androany.
Vaovao ny fitaterana nabakabaka kosa indray tapaka ny hevitry ny fanjakana malagasy. Boina iray sy atera iray no fiaramanidina roa vaovao an'ny kompani mpitaterana Air Madagascar. Tsy mbola fantatra kosa ny vidin'izany raha ny fanazavany ministry ny fitatanam-bola sy ny teti-bola etsy ankilany. 20 isa ireo tsy fahatomombanana tsy ivoany Madagasikara ao anatin'ny lisitra be ny vondrona Europeanina raha ny tatitra avy any Bruxelles no tanterahana androany kosa ny fifanaovantsony ny fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fitaterana sy ny ministera ny fitatanam-bola sy ny teti-bola tamin'ny orinasa gasnet tamin'ny fidiran'ireo ministera ireo ao anatin'ny midaka na module ministère, département et agence de contrôle. Michel Aranartson. Ny orinasa ATR sy Boina no nisafidian'ny fanjakana hividianana fiaramanidina miisa roa ho an'ny kompani mpitaterana Air Madagascar. Tsy mitombona araka izany ny filazana fa ny avo ireo no safidian'ny fanjakana. Tsy ara ho tonga eto an-tanindrazana nefa ireo fiaramanidina roa ireo raha toka ny laza ny tompona andraikitra avy ao amin'ny ministeran'ny fitaterana fa tsy maintsy alohan'ny farany taona ireo no avy. Ny safidy aloha zany dia Boina sy ny ATR. Dia noeritreretina moa zany ny ATR dia mety ho tonga alohan'ny farany taona dia ny Boina mety hoe amin'ny voalohan'ny volana janoary. Araka izany alohan'ny farany taona ny ho tonga eto an-tanindrazana ilay ATR raha toka ny volana janoary ny Boina. Etsy ankilany raha toka voavaha amin'ny ampahany mahatonta ireo fiaramanidin'ny Air Madagascar mbola mipetraka olana goavana ho an'ity kompani ity ny lisitra be ny vondrona Europeanina. Raha toka ny volana aprily 2022 no fantatra fa hanaovan'ny vondrona Europeanina ny audit ivoan'ny Madagasikara ao anatin'io lisitra mainty io mbola miisa 20 hatreto ny olana tsy maintsy vahana mba ivoana amin'izany raha nitatitra avy any Bruxelles. Efa nisy audition, tsy hoe audition moa zany fa nisy rapport natao tany à Bruxelles tamin'ny mi-octobre teo izay natrehan'ny DGNSM sy ny DGNRMAD dia ny non-conformité sisa tavela zany zao dia 80 fotsiny. 80 fotsiny zany ny imperfection izana ho amboarina. Hatreto tsy fantatra mazava ny vola noman'ny fanjakana amin'ny fividianana ireo fiaramanidina roa ireo. Rehefa nanontaniana ny ministry ny fitatanam-bola sy ny teti-bola, laza ny tenany fa tsy misy ambara amin'izany. Raha ny fanadinana natao, manodidina ny 1.50 tapitrisa euro ny farany mora amin'ny Boina, raha toka mahatratra 2.70 tapitrisa euro ny isan'ireo lafo amin'izany. Manodidina ny 7 tapitrisa euro kosa ny mora indrindra amin'ny fiaramanidina ATR. Etsy ankilany no tanterahana androany ny fanaovantsiny ny fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny fitaterana, ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny teti-bola tamin'ny orinasa gasnet amin'ny fidiran'ireo ministera ireo anatin'ny midak na ny module ministère, département et agence de contrôle. Rafitra iray ahafana manara-maso ny antota taratasy rehetra indrindra fa eo amin'ny fampidirana fiara eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray fizarana volana laza tao amin'ny anteny miram-pirenena noerana ny motion de censure intelo miataona vola ray faingo 7 miliara ariary voalaza fa nahodinkodiny ekipa ny Christine Razana Mahasoa vola 590 tapitrisa ariary kosa voalaza fa ny fampizarana ekipa ny Jean-Max Rakotomamonjy aina tsy hisy toy intsony reny rara ireny tsy hidina no fanadihadiana mahakasika izany ny Bianco no ny tsy fampiny ny porofo ny tale jeneraly ny androany aroany fanadihadiana. Tanjo napetraka ny Bianco amin'ny alalan'ny paikady vaovao izay nampifantarin'izy ireo androany ny hanafanana kolokolo eo anatin'ny 10 taona. Mampametra-panontaniana nefa hoe ahomby ve izany? Ny zava-misy ankehitriny, maro ny tomba be sy ny maro fa kolokolo avolenta sy mifandraika amin'ny resaka politika tsy manao fanadihadiana mahakasika izany ny Bianco noho ny tsy fahampian'ny porofo raha ny fanazavana. Io mety misy privilège na immunité député mety arakaraka ny antsika rehefa avy eo hoe zao volasana na situation d'enquête arakaraka ny antsika zany fa misy pouvoir d'enquête zay nanana Bianco enquête préliminaire zay tsy efficace ny zavatra izay dia azontsika atao izy rehefa fepetrasika volasana teo ka ahafahana manao azy dia mahatontsika mitsipaka izany kosa etsy andany ny mpahay lalàna honoré Rakotomanana ary nylaza fa ny filazana na ny vaovao an-gazety sy ny aina aman-jery dia ahafahana manao fanadihadiana avy hatrany miaraka amin'ireo komity manokana. En principe raha misy midénoncé aloha tokony atao dia izy raha misy midénoncé fa hoe misy corruption tao amin'ny antenne privé tokony atao dia izy raha fotiny matetika zany mba misy acte de saisine zany que misy dénonciation, misy plainte, misy lettre de
dénonciation avinao ndraindray zany a le fivoahany zavatra gazety rehefa azo atao hoe dénonciation e fa afaka manao an'izay izy à partir de les révélations iny zany iny révélation amin'ny gazety iny zany a iny zany a tokony hoe entina ry am'le comité manokana mandinika jere investigable sa tsy investigable le dossier ndraindray misy 4000 ohatra ny plainte fongana nefa ndraindray misy quelques centaines fotsiny no investigable. Anao ahoana fombiazan'ity bianco ity maro ny efa miaya makasika amin'ny fahaleovantenany saika ny fampalalamba voarehetra noho ny voy fa nisy ny fizaram-bola ary misy ny lisitra misy ny sonehan'ireo député nasion'ny député imasom-bahoaka teny Tsimbazaza nandray vola ireny nanao sini ireny satria inona no nanovan'ny sini volan'iza na vola vaiza noho ny zaraina raha nisy izany aiza ny mangarahara momba amin'ny fanambaram-pananana indray ny talatalasa teo no nahavoarainy ny fanambaram-pananan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimpianina izy ireo solombavambahoaka ray kosa hatreto no nahavita izany raha ny fanazavan'izy ireo hatrany voalaza fa eny amin'ny assez no tokony anovan'ny député fanambaram-pananana hatreto anefa tsy mbola nisy ny formulaire izay tokony avoakan'ny assez mahakasika izany fa mbola formulaire eny amin'ny bianco ihany no ampiasain'izy ireo. 10 miliara ariary ho ny ministera 5 miliara ariary kosa ho ny ampanjaka sy ny taranak'andriana no mbola ilaina anohizana ny fanarenana ny rovan'ny manjakamiadana tahaka ireo raha goavana rehetra teto amin'ny firenena mijanona ho tsy ambaratelo ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika izay tena zavanitranga marina mitarazoka ny fanarenana ity vakoka manatantara ity tokony azo ampiasaina anarenana ny rovana dia ny ampahan'ny vola azo tamin'ny bois de rose ihany azy ho ny avy eo amin'ny fikambanam-be ny ampanjaka sy ny andriana nolaza kosa ny ministra ny kolotsaina sy ny vakoka fa namafy ny fiambenan'ireo rova hafa manodidina ny renivohitra izay tandindon'ny afo tato ato fanatetiana. Nakaizany vola rehetra nangonina momba ny fanarenana ny rova ohatrin'ny izy ireny efa nampiasaina ve sa natao inona tsy mbola nisy ny tatitra ofisialy avy amin'ny fanjakana malagasy mahakasika ny mangarahara amin'ny fanarenana ity rova mariky ny fiandrianam-pirenena talohan'ny fanjanahantany ity. Efa mitafy saingy mbola babangony ity vakoka ity 7 taona ty aoriana nanomboana ny fanarenana azy. Tsy lara-pamena ho an'ny mpitondra izany nefa azo arenina aingana na dia amin'ny vidiny bois de rose azy hoy ireo ampanjaka sy ny taranak'andriana. 520 lavitrisa moa zany a mbola vola ilaina fakeny indrindra hanarenana ny rovan'ny Antananarivo lapa-manjakamiadana. Tsy afenina fa 50 amin'ny fitonjato tapitrisa dolara 750 millions de dollars ny vola tokony niditra amin'ny resaka bois de rose vola very zany ka nitaony manao antsoavy zay a ho an'izay tompona andraikitra mba hikarakara izany mba hamerenana ny vola io a 10 miliara ariary io vola io ho ny ministera na izany azy kely io raha oharina tamin'ny vola be sy ny fananana arangarangan'ireo mpandraraha amin'ny resaka andramena maro samihafa. Taorian'ny famaizan'ny rovan'ny manjakamiadana tsy nisy ny fepetra ny raisina momba ny fiarovana ireo rova hafa izay nambana ny afo tatoato voahalina noho ny rehetra ny manodidina ny rovan'ny Ambohidratrimo raha efa ny rehetra ihany koa ny manodidina ny rovan'ny Ilafy. Matoa le olona tonga amin'ny zavatra ohatran'izay raha manana eritreritra ratsy izy dia mety misy tetika hoe abedinany samy malagasy mety eo ambadik'le izy. Efa fambara ratsy ho an'ny firenena zany zao zavatra mitranga zao satria misy ny valala dia misy ny tany dia misy ndraiky doro isan-karazany toerana manatantara eto amin'ny firenena mihitsy no may amin'izao. Manoloana izany mitory ny ministera everina ho ninina natao ireny firehetana ireny ary tsy azo atao ambanin-javatra. Ny arem-bakoka zany dia matetika misy tantara ao anatiny. Tsy tantaran'olo tokana na olona mpifankatia fa tantarana fiarahamonina ray manontolo ary ny tantara zany tsy mba fanadino. Karaha sanatria misy ny fahasimbany na misy ny fahaverezany dia le fiarahamonina ray manontolo no very. Isan'ny fepetra ho raisany ihany koa ny fanamafisana fiarovana ireny toerana ireny hoy ny ministra tompon'andraikitra. Amin'izao fotoana izao no dia nandray ny fepetra vonjimaika ny ministera ny fanalana ny krihatra na izay lokoloko rehetra izay mety manafaingana ny fahatongavan'ny afo satria ny zavatra tsotra mahapotika ny rovantsika sahala amin'izao dia ny afo ihany no aingana indrindra. No tanterahina androany teny anaty rova ny fotoana mariky ny fiombonam-po ho fiaraha-mahatsiaro ny vakoka tsy roa amanontany iraisan'ny malagasy rehetra tahaka ity rovan'ny manjakamiadana ity. Mijano tsy ambaratelo hatretin'ny fandrosoan'ny famitorana. Singa tsy very tao anatin'ny tantaran'ny rova ihany koa ireo hira ventso sy fikaly fahiny tao an-drova naneho santionany tamin'izany ireo mpanakanto nandritra ity fahatsiarovana ity.
Isan'ny tsikaritra nanatrika ny fahatsiarovana andro aniny ihany koa ny pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina miisa 4 nanao fitakiana ara-politika an-tsoratra tonga nanatrika ny fahatsiarovana teny anaty rova iny. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika ny 1.7 ny mponina eto an-drenivohitra eto Madagasikara no tsy mbola manana fahafahana mahazo trano fonenana maharitra manofa trano ny ankabeazan'izy ireo antony tsy mbola mahafeno ny tolotra ilain'ny mponina ny fanamboarana trano fonenana eto amintsika aotra faingo 240 isanjato ny filan'ny mponina ihany no trano voatsangana isan-taona raha ny fantatra nandritra ny fanokafana ny salon de l'habitat androany. Fanatedina. Manodidina ny iray tapitrisa isan-taona ny filana trano an-tanan-dehibe eto Madagasikara ary eto Antananarivo avokoa ny iray apa-efatra izany. Tsy ampy ho an'ny filamponina nefa ny zava-bita. Manodidina ny 300 isan-taona monja ireo trano natokana amidy no tafatsangana. Fanjakana mampirisika an'le promoteur hoe anao logement mba hoe moramora ho an'ny sarababem-bahoaka zany tratrany sarababem-bahoaka ny mividy an'le izy. Raha ohatra ka hoe atao tsotra fotsiny hoe raisika ny exemple hoe 30 000 logement ela zany le 30 000 logement vao mahavita satisfaction amin'le hoe production na hoe construction na 1 million de logement. Manomboka eo amin'ny 80 tapitrisa ariary ny fahafahana mahazo trano iray efa vonona sy azo ipetrahana. Tsy ny malagasy rehetra nefa no mahatakatra izany. Hatreto aloha mbola mifanaretsaka amin'ny trano azo sy ny trano sase ireo tena tsy manana eto an-drenivohitra. Isan'ny zo fototra ho an'ny olom-pirenena tsirairay nefa ny fananana trano fonenana. Ny tsy fananan-trano dia ohatra ny tsy fananan-panahy, tsy fananan-panahy. Ka ohatra ny verivery ny olona rehefa atao hoe sans domicile fixe zany dia farany dia lasa ohatra ny verivery fanahy dia ohatra ny olona miala amin'ny olona rehetra, miala amin'ny société dia ny hafarany ary dia lasa hoe olona voahilika ny société zany. Hitovy hoe ireo trano mora efa natomboka tamin'ny fotoanan'ny tetezamita, misy politika mazava ataon'ny fanjakana avy ankehitriny hanomezana trano takatry ny rehetra. Tsy mbola misy valiny mazava ireo fanontaniana ireo ary mbola mijanona ho nofinofy arak'izany ny vinavinan'ny fanjakana hanome trano fonenana maharitra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra raha ireo atotanisa rehetra voalaza teo ireo no dinihana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny salon de l'habitat izay anehoana tetikasa sy karazana akora fanamboarana trano maro. Fampitombo sary miamahazo vana eto an-drenivohitra ny fanamboarana trano amin'ny fomba moderna efa miamahazo vana eo ihany koa ny fampiasana akora fandrafetana toy ny aluminium sy ny karazany isan'ny mpamatsy ireo kojakoja fanamboarana trano ny soka vitra kojakoja izay tsy afaka misaraka intsony amin'izay fanamboarana trano moderna izay. Fanatetiana. Isan'ny niroborobo ny fanamboarana trano teto Antananarivo indrindra hatramin'ny fiandohan'ity taona 2012 ity. Efa zary lamaody amin'ny fanamboarana trano eto an-drenivohitra ny fampiasana karazana akora fanamboarana trano vaovao tatoato. Efa manomboka miala tsikelikely amin'ireo akora toy ny hazo ny mponina ety an-drenivohitra ary miditra tsikelikely amin'ny fampiasana aluminium ny mpanao trano. Manao promotion izahay amin'ny menuiserie aluminium sy rideau métallique ary volet roulant dia manasa antsika rehetrarehetra izay manao trano na koa hoe mbola manam-paniriana hanao trano hitsidika ny standinay ato amin'ny zone Forelo Expo Tanjombato. Mampiavaka anazy misy karazany maro azo hisafidianana izany hoe misy ny norme ohatra ny norme européenne, norme asiatique dia afaka misafidy nareo zany amin'izay fahefana mividy afaka atao zany. Varavarana, varavarakely, ny volet roulant efa hita eto avokoa izany. Efa misy karazany maro izy tony izay mifototra amin'ny aluminium avokoa. Mizara ho karazany roa izy ireo dia ny norme européenne sy ny norme asiatique. Efa takatry ny sarababem-bahoaka ireto karazana akora ireto ary afaka ampanamboarana araka izay refiny ilaina. Manao ahoana kosa nefa ny lafin'ny fahatokisana azy tony. Ny sécurité efa ataonay mafy tsara zany ataon'ireo technicien izay manamboatra anazy mafy tsara amin'izay hitadiavan'ny client anazy. Ohatra zany volet roulant petit mamy norme européenne kosa ty izy ty afaka ampiakarina amin'ny nouvelle dia afaka motorisena koa le izy izany hoe araka izay safidin'ny client zany Isan'ny mandray anjara amin'ny salon de l'habitat ihany koa ny soka vitra hatramin'ny fahasivin'ny volana novembre izao ety amin'ny stand faha 520 no misy azy.
Fa mitodika bebe kokoa ny amin'ny tontolo ambanivohitra ankehitriny ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ny firenena. Isan'ny commune manana ny fahafahana handray izany raha ny commune anjoman'ny Beto manokana androany sy ny fametrana ny antenne Alliance Française tany an-toerana. Fanadina hoentiny Kaito Andretsilavo. Isan'ny commune Zandrina raha mitaha commune hafa ny commune Anjoma Beto, district Manjakandriana. 30 kilometatra avaratra miala ny tanan-dehibe ny misy azy. Ity commune ity taloha dia niaraka tamin'ny tao Manjakandriana tato Ambatomena. Dia tamin'ny taona 720 no nisaraka tamin'ny commune Ambatomena. Dia lasa firaisana teoriana. Dia tamin'ny tonga teto tamin'ny taona 720 dia nitondra fomba fiasa vaovao nanao izay tokony hanatsarana mba hazaka zany zoan'ny commune zany. Manodidina ny 30 kilometatra toradroa ahitana fokontany 7 ny commune Beto, mihoatra ny 4,000 ny mponina ao aminy. Rakotra kininina avokoa ny fitopolo isan-jaton'ny tany. Akoatra ny fambolena sy ny fiompiana, manao charbon sy kitay ny ampiveloman'ny mponina. Isan'ny toerana mpamatsy kitay sy charbon eto andrenivohitra izy ireo. Isan'ny commune mivoatra tsy araka ny maha ambanivohitra azy raha ny commune Beto manokana. Misy CGMIS 2 ao aminy, EPP 4, CSP 2 iray, ary efitrano lehibe foibe ny kolotsaina sy ny fialamboly. Amin'ny ankapobeny, mitovy amin'ny fiainan'ny tantsaha rehetra ny fiainan'ny mponina, saingy misy kosa ny mampiavaka azy. Ohatra amin'izany ny fisian'ity ivon-toerana mamokatra asa tanana malagasy ity. Hita ato avokoa ireo karazana masinina fampiasa amin'ny famokarana lamba sy haingon-trano, rafia, lamba, kofehy, coton perlé sy ny maro hafa no akora fampiasa. 3,000 ariary no farany ambany amin'ny vokatra. Arakaraka io mbola mitambatra ao ny masokarenan'ny akora, ny zavatra ampiasaina sy ny karama. Mba manao metatra amin'itony zany zao 15,000 ny anaovana metatra amin'ireny. 40 hatreto no mpikambana amin'ity orinasa malagasy ity. Manao ny asa rehetra momba ny kofehy izy ireo. Ankoatr'izay, eo mpikarakarana ny fametrahana ny antenne Alliance Française ny commune amin'izao fotoana izao. Fampivoarana ny zanaky ny tantsaha no tanjony. Zao moa zay dia eo mpikarakarana ny fametrahana ny antenne Alliance Française mba hianarany zanaky ny tantsaha teny frantsay sy ianarany manoratra. Androany, tonga tany an-toerana ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny Alliance Française. Nanentana ireo ankizy tanora mpianatra hiditra ho mpikambana. Nisy ihany koa ny fanaovana tombana ho an'ny taham-pahalalany ny tsirairay. Ankoatr'izay, nisy fanolorana boky sy baolina avy amin'ny malala-tanana. Faraky ny fanambaranao tena mpiandohana dia mandray vahiny sika amin'ny tianio ity ny pasteur Andriamandroso Rakotomaniraka taleny elsena ny Institut de Leadership Chrétien miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalam-baovao ny KOLO TV. Faly mirabanao ranabavy ny andro ary miraba ihany koa ireo mpiaino ny mpanaraka ny fandarana KOLO TV. Eny ary araky ny fanambara teo moa zany dia taleny ny mpampianarana iray ity pasteur vahintsika amin'ny tianio ity dia ny Institut de Leadership Chrétien izay nitsangana nanomboka tamin'ny taona 2024. Afaka ambaranao amin'ny sy mpijery avy hatrany ary ve hoe mpanofana ho inona io institut natsangana tamin'ny taona 2024 io? Iny tompoko. Voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo eto amin'ny KOLO TV nanasanay ary nanaiky nandray anay radio koa moa amin'ny fampahafantaranay ny sekoly izay endreketanay. Mazava ho azy fa ny sekoly tany am-piandohana aloha dia ny fiangonana saina no nahazo ny antso hanao an'izany sekoly izany. Ary ny pasteur Patrick Andrenarivo no nanana an'izay hevitra nokatra sekoly zay tany am-boalohany izy io dia no heverina ampianarana sy ampiofanana mpitandrina. Teny an-dalana nefa dia notakian'ny fanjakana ny tokony ampidirana taranjafo anatin'izany institut zany, raha tiana ho institut le izy, fa tsy ampy ny fanofanana mpitandrina fotsiny amin'izao. Dia rehefa nampidirina ary ireo taranjo ireo dia nitatra amin'izay ny sekoly ary nanjary nisy ny taranja management, marketing, communication ary leadership raha teo izay efa zavatra ny matimatesana hatrany am-boalohany.
dia nanomboka tamin'ny taom-pianarana 7 ny sekoly tamin'izay fotoan'izay dia sahala amin'ny sekoly rehetra ihany, sahala amin'ny zavatra rehetra atomboka dia kely aloha fa eny an-dalana eny vao mitombo milehibe ary mitatra. Tao anatin'izany fanotaran'izany, ao anatin'izany fanatsaran'izany no nazahoana ny hevitra isan-karazany ny amin'ny ampidirana. Ankehitriny moa dia efa ao zany, misy management des affaires, misy an'izany hospitality management zany, business management, management du marketing, marketing et commerce international, leadership, communication, informatique, ary amin'izao fotoan'izao zay dia efa anokatra ihany koa ny taranja paramédical. Efa anokatra filière vaovao ianao teo amin'ilay taranja paramédical izay. Ny olona rehetra ve dia afaka miditra ao anatin'ny institut sa manahoana ny masivana fa ny miditra ao dia inona kosa ny ampiavaka amin'ity fidirana manaraka ity? Ny masotsivana eo amin'ny fandraisana ny mpianatra dia tsy maintsy misy satria raha tiana ho avolenta ny fampianarana dia ilaina ny mandray mpianatra vonona hiatrika an'izay avolenta izay. Noho izany dia misy tokoa ny fijerena ny atao hoe atotan-taratasy momba ny mpianatra afaka baka. Takinay ny diplôme, takinay ny relevé de notes mba hafantarana misy kokoa ny amin'ilay mpianatra. Manarakaraka an'izay dia tsy maintsy atao ny test de niveau satria marina fa hoe rehefa manana baccalauréat dia mitovy daholo. Aminay nefany ilainay ny mahafantatra hoe mpianatra tena afaka hianatra amin'izany atao hoe ambaratonga ambony zany ve le olona. Natray manko mety ho sendrasendra ny nafahan'ny sasany baka, izay koa tsy sanatria manambany ny bachelier rehetra, fa zava-misy no ambara. Raha tianao zavatra tsara ianao dia tsy maintsy mampiasa fitaovana tsara, ary ny mpianatra moa no volavolaina ao anatin'izany institut zany. Ka raha mpianatra tsy araka n'ilay fianarana dia sady lany andro ilay mpianatra no lany andro ny sekoly, lany andro ny ray aman-dreny miantoka ny saram-pianarana sy ny sisa. Eny ary farany angamba mahakasika ny zava-baovao izay hoentinareo amin'ity taom-pianarana manaraka ity. Amin'ity taom-pianarana ity dia misy tokoa ny zava-baovao, ary sahanay mihitsy ara no milaza hoe somaro hafa kely izy io satria niditra amin'ny atao hoe co-diplomation izahay. Zany co-diplomation zany dia fiarah-miasa amina université lehibe any ivelany, Prince Lake Intercontinental University any États-Unis izy io. Io ny université faharoa any États-Unis manarakaraka ny Harvard. Zany hoe université manana ny maizy azy, université lehibe. Miara-miasa aminay izy manomboka amin'ity taom-pianarana 414 514 ety. Ao anatin'izany co-diplomation zany dia ny ekendry zareo ho mitovy lenta amin'ny diplômandry zareo ny diplôma izay avoakanay ao amin'ny ILC. Mialohan'ny ametrahana ny veloma angamba pasteur tsara ampahafantarana olona hoe aiza moa no misy an'io institut de leadership chrétien io? Ny institut de leadership chrétien dia eo Andravoahangy ambony. Raha miala avy ety amin'ny Epidore ianao ka hiakatra an'iny Andravoahangy fivavahana iny dia eo amin'ny ankavia eo amin'ny ataoko hoe 20 metatra eo izy trano lehibe mavomavo misy lavarangana maitsomaitso dia ao ny bureau-ny ILC. Eny ary hisaorana ianao pasteur ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Dia izay koa nivadiantsika any amin'ireo maresaka avy any ivelany tonga tamin'ny fanarahana ihany tao Burkina Faso, taorian'ny fivoriana ny arahana tamin'ny antoko politika fiarahamonim-pirenena ary ireo mpisehatra amin'ny fahamahana ny krizy ao Burkina Faso tapaka ny volana novembre 2024 fa iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny mbaom-bahoaka ny any an-toerana hatreto anefa tsy mbola mazava ny mahakasika ny firosoana amin'ny famindram-pahefana amina sivily sy ny olona tapaka hitarika izany fitondrana tetezamita izany.
mahakasika ireo vanisongadina tamin'ny tianio ity kosa ny tale jeneraly ny ACM no tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fampidirana andravalo manana marika teto Madagasikara raha ny fanazavany mpisolo vavy n'ireo mpiasan'ny ACM miisa 4. Tsy hanao fanadihadiana momba ny fisarana vola sy ny kolikoly avo lenta nalaza teny amin'ny anteny meram-pirenena ny Bianco azo boinina iray sy atera iray vaovao i Madagasikara amin'ny faranty taonty sy amin'ny fiandohany taona 2024 ary farany tsingelinandroany ny 2020 taona na ny rovany manjaka miadana dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarana tamin'ny tianio ity mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitsoa indray veloma tompoko. C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre sera présent au Salon de l'Habitat du 6 au 9 novembre 2014. Socavitre, très sincèrement à votre service.